radio antso ny filazantsara. dia mbola faly miarabanao indray zahay ry mpiaino avana manatenanao hazo atrano fifaliana sy fahasoavana io mpiainona ny fandaharany radio antso ny filazantsara. miaraba tompokilay finaritra tompoko vavy. voatsinampy fandaharana ampaheresana sy ampirenana ny mpiaino amin'ny finoana. dia faly miarabanao zay ry mpianoavana ary manolotra anao ampitiavana ny fandarana foatsinampy ny radio antso ny filazantsara. manasanao ampanajana anaraka hatramin'ny mpifarany misaotra amin'ny fahazotoanao dia meno finaritra tompoko. Masina Jesusi zai saurana Eia não me anchana Canente não me utana E menarana resina E façana vinakina Caia não nanuka chani Lani chani tirana Masina izay mitarika ana Anetsy tena sy anaky fampanota izaha Mitana sy mananatra anay andray miavotra Kamana masina anay maraiso ny fisahana Mamini anzeli manka sitraka Nitani sinilani chani Kiamnana anandratra Anau hirai si zanaka Anau fanai masina Izay maneu famunzena Felu fiti avana tsy maintsy mitovy ny teny soa mahafaly ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra any amin'ny tanàna hafa koa aho satria izany no nany raha anahy. Misy mano amatsa amitaraina ka eto mijiro mahaka tsy mba misy atoandro na maraina Indro olo maronge no maniry
jeso hofonainaso sady ranonainako aseolo hitany tena andra manitra tompotao antanitra ambarao fatany mandeana hony tompo mandeana toaminiza tontolesa mitsangana ary eny mitsangana fa izy nombana mandeana hanatanjakany osa omeo tokireny ketraka nianjaranao atao fihototosa kazandiarelaka mandeana ianao ka vitao miasanao fanitaminao ary mbola anianire mianaisa tambibe erehefatsy ety mandeana hony tompo mandeana oaminizao tontolo izao mitsangana ary eny mitsangana fa izy nombana ry andriamanitra rainay o andriamanitra rainay izay any an-danitra rainay amin'ny alalan'i jesosy kristy tomponay misaotranao zahay raha mbola afaka mifamitony eto amin'izao fampelezam-peo zao noho ny tombonandro mbola nomenao anay andriamanitra lehibe tokoa ianao ary tsy takatry ny saina ny fahalehibezanao ka miendrika hoderaina sy ankalazaina ary omemboninahitra misaotranao indrindra zahay noho ny fahasoavana ataonao eo amin'ny fiainanay ankehitriny tompo dia irao ny fanahy masinao ampahiratra ny masom-panahanay ahazahoanay mandray ny teninao dia ho ampifaliana tokoa ny andriamanitro no iainonay sy andraisanay ny teny fiainana tolotrao ary ny zavatra rehetra atao eto anio dia ienga ny emba ho voninahitry ny anaranao irery ihany dia ho amin'ireo izay miaino izao fandarina izao dia atononina amin'ny anaran'i jesosy kristy ny fiadanana amin'ny anaran'i jesosy kristy mpamonjy anay no anaovanay izany vavaka izany amen nantsonao ao ideranao ankalazany anaranao mankasitraka tompo irao ao vononao tsy mendrikao no fidinao ary mbola no tiavinao tsekunitsika mafwe haleluya 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 nandeni andro sy foto nanompo ao ny deranao hafakely ny fiainako nombanao sambatrao no fidinao fiadanam-pono natolotrao hoteika mafwe haleluya 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 se andriku mivezenanao rilay panzaka tramizao miandry ampifalinao eo anilanao mandraky izay no iterana
andriamanitra ihany no mahalala ny lalana ho any aminy ary izy no mahafantatra ny toerany fa izy no mitsinjo hatramin'ny farany tany ary matazana manerana izao ambanin'ny lanitra rehetra izao ka manindry lanjany rivotra ary mamatra ny rano amin'ny famarana raha nanao lalana ho an'ny ranonorana izy sy lalana lehan'ny elatry ny kotrokorana dia nahita fa nanambara azy izy eny nanorina azy izy sady namantatra azy dia hoy izy tamin'ny olona indro ny fahatahorana ny tompo no fahendrena ary ny fialana amin'ny ratsy no fahalalana lavitra n'Andriamanitra ny anao ratsy ary lavitra ny tsoto ny anao meloka fa nataon'ny olona ihany no ampitiaviny azy ka mamaly ny olona rehetra araka ny lalany avy izy eny tokoa Andriamanitra tsy manao ratsy mihitsy ary ny tsoto tsy mba mamadika ny drariny fa ny mason'Andriamanitra dia mijery ny alehan'ny olona ary mahita ny diany rehetra izy Fenoar ny fotona tonga iantiny farany nanomina ny menomenofona atao mahita ny anarany ny fanjakany ny tany fandona amin'ny fanjakany lanitra tanteraka ny teny fikasana nitsangana ho Andriamanitra Fenoar ny fotona tonga iantiny farany nanomina ny menomenofona atao mahita ny anarany ny fanjakany ny tany fandona amin'ny fanjakany lanitra tanteraka ny Namandoai casa ny foagnetsy reraka andasa fazalazay no tsy maintsy tanterake efa niala tany lay nandrasako fantatro fanina vasaka nandeha andrasako namandoai casa ny foagnetsy reraka andasa fazalazay no tsy maintsy tanterake fenary ny fotona ho hitanao ny fobakanye veniko ny vanim-potona dia veniko ny kapakanye ny firenen'ny tany fandona amin'ny firenen'ny lanitra tanteraka ny teny fikasana mitsangana ho Andriamanitra Fenoar ny fotona ho hitanao ny fobakanye veniko ny vanim-potona dia veniko ny kapakanye ny firenen'ny tany fandona amin'ny firenen'ny lanitra tanteraka ny teny fikasana mitsangana ho Andriamanitra Namandoai casa ny foagnetsy reraka
Hoy ny Isaia 7:7 manao hoe fa izay mamindra fo aminy no hitarika azy ary any amin'ny loharano miboiboika ny hitondrany azy. Fampiononana ho anao ny voalazy io fa antsoina hoe mpamindra fo aminao Andriamanitra sady mitarika anao izy. Manambara fangoram-po sy fitiavana tanteraka ary fahasoavana tsy hita lany io teny io. Tsy manandevo anao Andriamanitra ka hoe manery anao androso na tianao na tsy tianao, ary tsy mamely anao amin'ny karavasy izy. Tsy toy ny mpanompo ianao eo amin'Andriamanitra. Ny mpanompo dia manohitra ny tompony ary matetika aza tsy mety mandeha amin'izay andrahana azy satria matahotra sao hiaran-doza amin'izany. Ianao kosa tsy ho toy izany fa anaraka tsotra an'Andriamanitra amin'izay hitondrany ary ino fa tsy hiaran-doza amin'izany. Raha Andriamanitra no mpitarika anao dia andeha ampifaliana ianao. Fantany tsara dia tsara tokoa izay ilainao ary fantany tsara indrindra koa ny lalana hitondrany anao. Raha Andriamanitra no mpitarika anao dia sambatra ianao fa feno famindrapo sy fiantrana ny lalany. Any
radio antso ny filazantsara. tandremo ny tongotrao raha maka ao an-tranon'andriamanitra ianao fa ny manatona iaino no tsara nohony ny fanateran'ny adala fanatitra fa tsy fantatr'ireny ho manao ny ratsy izy. aza aingam-bava ary aza malaky manonona teny eo anatrehan'andriamanitra ny fonao fa andriamanitra dia ny an-danitra ary ianao ety an-tany koa ao ka ho vitsy ny teninao fa ny haben'ny fisasarana no mahatonga ny nofy ary ny haben'ny teny no isehoan'ny rediredin'ny adala. raha mivoady amin'andriamanitra ianao aza manao ampitso lava fa tsy akasitrahany ny adala koa efao ny voadinao aleo tsy mivoady toy izay mivoady ka tsy mahefa. aza vela atonga eloka amin'ny tenanao ny vavanao ary aza manao eo mason'ny anjelo hoe ny teny tsinahy aho nahoana no tezitra amin'ny teninao andriamanitra ka animba ny asan'ny tananao fa amin'ny haben'ny nofy dia misy zavapoana ary toy izany koa ny haben'ny teny fa andriamanitra no atahory. Tsisy tompony apitso manaovany mety toerana fandalovany aniny ety antany ka nahoana mifandrafirafilavo sy mifankala mety ampalahelo hoany Jesosy tompo malala maneninane raha ilaozany eto mba mahaiza mibebaka sy mifandevitra zay toetra ratsy azotsika reny nareno malaky vitaka sy soloky fankalanonda ho arina izany vizay te hibebaka sy ovaderay sy ny any maneninane raha ilaozany eto samy miambena isika rehetra mafitsy ampelazany ny tompo itsarantsika ka tandremorera zokeo sao tsy fantanitsony malalaka ny fotony izay nomeny safidianatsika ho amin'ny fiaina tsy tavesa ho amin'ny fiaina mandraky izay manenino iaho raha ilaozany eto samy miambena isika rehetra mafitsy ampelazany ny tompo itsarantsika ka tandremorera zokeo sao tsy fantanitsony malalaka ny fotony izay nomeny safidianatsika ho amin'ny fiaina tsy tavesa ho amin'ny fiaina mandraky izay manenino iaho raha ilaozany eto isika rehetra ny fiainana tany tomba misy fetra poararotiny tana mitsotra sy feo miantso malefaka ka tenizao manaovany mety isika rehetra ny fiainana tany tomba misy fetra poararotiny tana mitsotra sy feo miantso malefaka ka tenizao manaovany mety. andeha anaraka Matthieu 7:1-7 tenin' Jesosy tamin'ny Matthieu izany foy tsy misy fanazavana tsy misy fifanekena mialoha teny tsotra fa hoe manaraha ahy ianao koa ataon' Jesosy hoe manaraha ahy ilaozany tsy mahomby ny fiantsoana ataon'Andriamanitra dia varavarana idirana ao amin'ny zavatsoa sady tsara ny vaovao
tsy misy fandevilevena ataon'Andriamanitra ny amin'ny fahotana natao, fa ny ataony kosa dia ny manambara famelan-keloka. Noho ny fahasoavany ihany no mahatonga iantso hoe manarahy. Vao mainka mahazo fahasoavana bebe kokoa aza ny miaino ny fiantsony ka manaraka azy. Mandeha mialoha ny manaraka azy izy, ny mpifehy ny miaramila eo am-bavahady dia aorian'ny miaramila, ka manao didy androso anohitra ny fahavalo. Jesosy kosa mialoha fa tsy mba aoriana, izy no mifanena voalohany amin'ny loza ka dia tsy matahotra ny fahafatesana. Nandresy ny fahavalony izy ary miaramila ny manaraka azy ao aoriana. Manaraha io Jesosy aminao, aza manaraka ny fanirian'ny tenanao na ny fiantsoniny namanao, fa ny an' Jesosy kosa, eny manaraha azy. Tompo ekeko tsotriza ity antsonao miangavy mitala, mba nifitaky ny fahotako mitalaonao mba ialako. Tompo ekeko tsotriza anaraka anao, Tompo ekeko tsotriza ity antsonao miangavy mitala, fa nifitaky ny fahotako mitalaonao mba ialako. Tompo ekeko tsotriza anaraka anao, ka tsy fantatro akory bainy fiainako rehetra de foveny. Ony tompo tsy nafona io sovovo pahotana ianahana, sapotenako misalasala. Tsy fona olona tsakambavaka mpahitomany, fanekena mba hotina ka narovana oatrany atrany. Tena falina ty fonko fa manana nao, be fitia tsy nafoy ka manora to tsy mahay. Kana tsy lozany fitiavanao aza iangamba, efa velya takiza anaraka anao, Tompo ekeko tsotriza ity antsonao miangavy mitala, fa nifotaky ny fahotako mitalaonao mba ialako. Tompo ekeko tsotriza, ekeko tsotriza, ekeko tsotriza. Ny salamo fiderana. Ny mitoetra ao amin'ny fierena izay amin'ny avo indrindra dia monina eo ambanin'ny aloko ny tsotoa. Izao ilazan'i Jehova hoe fialofako sy batery fiarovana ho ahy izy ary Andriamanitro izay itokiko. Fa izy no hanafaka anao amin'ny fandriky ny mpiaza sy ny arety mandoza. Ny vonony elany no hanaronany anao ary ao ambanin'ny elany no ialofanao. Ho ampinga kely sy ampinga lehibe ny fahamarinany, tsy atahotra ny ororo no ny alina ianao, na izay zanatsipika manidina no ny andro, na ny arety mandringana mandeha amin'ny maizina, na ny fandringanana mandripaka amin'ny tatavonana. Na dia isy arivo aza lavo eo anilanao sy ray alina eo ankavananao, dia tsy hiatra aminao izany. Hijery maso fotsiny ianao ka
ho hitanao ny amalina ny ratsy fanahy, satria ho ianao Jehova, ianao no ariko sady nataonao ho fininanao ny avo indrindra, dia tsy hisy loza hanjoanao na aretina anakaiky ny lainao, fa izy andidiny anjeliny ny aminao mba hiaro anao eny amin'izay rehetra lehanao. Eny an-tanany no hitondran'ireo anao, fandrao tafitohina amin'ny vato ny tongotrao, ny liona masika sy ny vipera ho diavinao, ny liona tanora sy ny menarana ho itsahinao, satria izao no niraketan'ny fitiavany, dia hamonjy azy aho, anandratra azy ho any amin'ny avy aho, satria mahalala ny anarako izy. Iantso ahy izy dia maly azy aho, ho eo aminy aho raha ory izy, hamonjy sy hanome voninahitra azy aho. Hovokisako fahaela velona izy ary asiako azy ny famonjeko. Sai no alifar
jehova ory loatra aoka hiantoka ianao ahoana no lazaiko sady nylaza tamiko izy no nanatanteraka koa handeha nijorehetra aho amin'ny taonako sisa rehetra noho ny fangidin'ny aiko tompo izany no iveloman'ny olona ary amin'izany tokoa no hiaina ny fanahiko ka dia mahasitrana sy mahavelona ianao indro tonga fiadanana ilay fahorinana angidy dia nangidy nanjoa ary ny fitiavanao no namonjenao ny fanahiko tsy akany amin'ny lavaka fahalevonana fanarianao teo vonao ny fahotako rehetra fa ny fiainatsita tsy mba mahasaotranao ny fahafatesana tsy mahaderanao fa izay midina any andavaka dia tsy mahazo manantena ny fahamarinanao ny velona dia ny velona ihany no hideranao tahaka izao an'io izao ny iray ampahalala ny zanany fahamarinanao jehova efa vonina monjy aho ka dia hitendry ny rokangako ao an-tranon'i jehova sahay amin'ny andro rehetra hiainanay Falling
dia namary jesosy ka nanao hoe tsy efa voadio avokoa fa izy folonahy fa aizany sivy moa tsy nisy hitany verina amin'ny voninahitryandriamanitra afa-tsy ity olona hafa firenena ity ihany fa Luka 7:7 sy 8. Nalahelo sy diso fanantenany jesosy angamba saika latsaka mihitsy aza ny ranomasony raha niteny izy hoe aizany sivy nanantena azo fisaorany jesosy ary rarino azy zany nakaka tokoa ireto boky reto fa nahazo fanampiana lehibe tamin'i jesosy kanefa tsy nahalala ny saotra noho izany nanampy azy ho afaka tamin'izay nanjo azy izy dia ny tsy nanana ny trano ny nivezivezeny ny fanaintainany ary ny fahafatesana mahatsiravina ka olanin'ny ambo aza nefa izao dia nomeny jesosy ho azy ny fahasalamana sy trano ary havana na dia izany aza dia tsy nahalala isotra azy ireo koa raha ny aminao no heverina dia vao mainka manana antony lehibe ianao isaorana an'Andriamanitra tsy mba voan'io aretina mahafadiranovana io ianao fa manana tokantrano sy havana ary fahasalamana na dia azona aretina azy ianao dia fitaizana avy amin'ny tompo ahasoanao izany ary matetika dia matetika no nanafaka anao tamin'ny fahoriana izy raha niantso azy ianao ary zao dia manantena fisaorana avy aminao tokoa jesosy mitovy amindreo sivy va ianao sa isan'ilay anankiray dinio ny fitahian'ny tompo ka misaora azy. What a wonderful change in my life has been wrought since Jesus came into my heart. I have light in my soul for which long I have sought since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart. Floods of joy, oh my soul, like the sea billows roll. Since Jesus came into my heart. I have ceased from my wanderings and going astray since Jesus came into my heart. And my sins, which were many, are all washed away since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart. Floods of joy, oh my soul, like the sea billows roll. Since Jesus came into my heart. I shall go there to dwell in that city I know. Since Jesus came into my heart. And I'm happy, so happy as onward I go. Since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart. Floods of joy, oh my soul, like the sea billows roll. Since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart. Radio antso ny filazantsara. Beginning of Jehovah, sorry.
ny tenin'Andriamanitra sy famakafakana azy. Ny teny izay hofakafakaina amintsika anio dia hitantsika eo amin'ny Ezekiela 7:20 ka ho atomboka amin'ny 9:20 hovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Moa sitraka ao akory va ny fahafatesan'ny ratsy fanahy ho Jehovah Tompo, fa tsy ny hialany amin'ny alehany mba ho velona izy, fa raha ny marina no miala amin'ny fahamarinany ka manao meloka ary manaraka ny fahavetavetana rehetra izay nataon'ny ratsy fanahy, ho velona va izy? Ny fahamarinany rehetra izay nataony dia tsy ho tsarovana noho ny fahadisoana izay nandisony sy ny fahotana izay nataony dia ho faty izy. Nefa ho ianareo, tsy marina ny fitondran'ny Tompo. Miaino ange ry taranak'Israely, moa ny fitondrako va ny tsy marina? Tsy ny fitondranareo va ny tsy marina? Raha ny marina miala amin'ny fahamarinany ary manao meloka ka maty amin'izany, dia maty noho ny eloka nataony izy. Ary raha ny ratsy fanahy miala amin'ny faharatsiana nataony ka manao izay marina sy mahitsy, dia ho velominy ny fanahiny. Raha mahita izy ka miala amin'ny fahadisoany rehetra izay nataony, dia ho velona tokoa izy fa tsy ho faty. Nefa hoy ny taranak'Israely, tsy marina ny fitondran'ny Tompo. Ry taranak'Israely, ny fitondrako va ny tsy marina? Tsy ny fitondranareo va ny tsy marina? Koa samy ho tsaraiko araka ny ataonareo avy ianareo ry taranak'Israely ho Jehovah Tompo. Mitodi ka mibeba amin'ny fahadisoanareo rehetra, dia tsy ho tonga fanafitofionana mahameloka anareo intsony zany. Esory ho afaka aminareo ny fahadisoanareo rehetra izay nataonareo, ka manaova fo vaovao sy fanahy vaovao ho anareo. Fa nahoana no faty anareo ry taranak'Israely? Fa tsy sitrako ny fahafatesan'izay maty ho Jehovah Tompo, koa mibeba ianareo mba ho velona. Mitodia ka mibeba amin'ny fahadisoanareo rehetra ka manaova fo vaovao sy fanahy vaovao ho anareo. Hoy ny fihevitry ny olona ny olo-kafa, ny olona ratsy fanahy dia tsy azo amarinina ary mendrika leo faty mihitsy aza. Jaona 7:14 sy 15. Hita tamin'ny eritreritrilay fariseo nanasan'i Jesosy zany raha niditra tao aminy ny vehivavy mpanota anankiray raha nandrefa tonga ao Jesosy. Raha mpaminany ity dia ho nalala io vehivavy manendry azy io sy ny toetrany fa manota io. Luka 7:17. Toy izany koa amin'izay heverina olo marina, tsy azo aratsiana na misy eloka mety ho nataony aza. Hita amin'ny fitenin'ny Jiosy zany, taranaky Abraham izahay, tsy mba teraka amin'ny fijangajangana izahay, iray izahay dia Andriamanitra. Jaona 7:17 sy 20. Manazava ny marina nefa Andriamanitra, raha miala amin'ny fahamarinana ny olo marina dia ho diso izy ka ho very, ary raha miala amin'ny ratsy fanahy ny ratsy fanahy dia ho velona izy satria ho adonan'Andriamanitra ny fahotany rehetra. Dia namaly ny olona hoe tsy marina ny fitondran'ny Tompo araka ny Ezekiela 7:15 sy 17. Ambaran'Andriamanitra nefa fa ny lalan'ny olona ny diso satria milaza ny ratsy ho tsara ary ny tsara ho ratsy izy. Raha nitondra ilay vehivavy tratra nijangajanga tao amin'ny Jesosy ny Jiosy antany azy ny avariny izay fihevin'ny lalàna, dia ho Jesosy namaly azy ireo. Izay tsy nanota eo aminareo no aoka hitorabato azy voalohany. Jaona 7:17. Tena mampieritreritra izany ho an'ny olona mba hamantatra ny tena zava-misy marina. Ny nataony mijangajanga dia izao, na tsy ary tena ho diso ka tsy saina nameloka ilay vehivavy mpanota. Izany koa no tian'Andriamanitra ampieritrretana ny olona, tsy mahay tsara marina ka diso fijeriny hafa. Izany no nilazan'ny Tompo tamin'ny Jiosy hoe azany tsara araka ny miseho fa mitsara marina, ary koa esory aloha ny andry eo amin'ny masonao. Ny soratra masina no ety mamantatra ny tena satria velona sy mahery izany, ary dia miezaka manatona n'Andriamanitra amin'ny fahasahiana. Koa manatona n'Andriamanitra dia anatona anao izy, fa amela heloka dia amela heloka tokoa izy. Hoy ny Tompo,
mitodi ka mibeba amin'ny fahadisoanareo rehetra ka manova fo vaovao sy fanahy vaovao ho anareo. Ezekela 20 andiny 30 sy 30. Amen. Manompo ny masoko amin'ny tendrombohitra avy aiza ny famonjena? Ny famonjena dia avy amin'ny Jehovah mpanao ny lanitra sy ny tany. Tsy mba havelany angozozo any ny tongotrao, tsy ho rendrehana ny mpiaro anao. Indro tsy matory na rendrehana ny mpiaro ny Israely. Jehovah ny mpiaro ahy, Jehovah ny fialofana eo amin'ny ankavananao. Ny masoandro tsy mba hamely anao noho ny andro na ny volana noho ny alina. Jehovah hiaro anao amin'ny ratsy rehetra, eny hiaro ny fanahinao izy. Jehovah hiaro anao na mivoaka na miditra hatramin'izao ka ho mandrakizay. Tompo ny itoetra eo ambany elatrao, izany no etahitan'ny fosy fanahy.
jehovah ory loatra aho aoka iantoka ianao Isaia 7:30 tenin'ny Ezekia mpanjaka io raha nilazan'Andriamanitra izy fa ho faty ary afa-tsy Ezekia dia arivoarivo ny olo-pantatrao manahy raha mahalala fa akaiky ny fahafatesana mahatahotra ny ho faty nefa mba mahatahotra ihany koa ny ho velona hoy ny olona hoe inona no mety hitranga amiko anio mety misy zavatra mahafinaritra ahy ho tonga amiko anio nefa mety misy zavatra manahirana ahy koa eny mety misy zavatra mahatsiravina ahy ho tonga amiko anio noho izany dia hoy izy manahy aho tompo ka ory loatra nefa isaorana ny Andriamanitra tsy ilainao ny manahy fa efa misy miantoka ianao misy anankiray mitsangana misolo anao amin'ny fahasahiranana mahazo anao misy anankiray mikarakara anao misy anankiray miantoka ny drosanao misy anankiray misolo anao amin'ny elokao misy anankiray mety misolo anao amin'ny fahafatesana aza izany anankiray izany dia tsy iza fa Jesosy Kristy izay mpiantoka anao ko matoki ary fa miantoka anao ny tompo Rakiny fiainanao sinai tezainy mbany tso saikala sakatana tiny famuzampo ao sy ai kuitsony izay natao sofatu Yanao nanarinay Nampitsak Namunzi ni fanay Musitsak Ninao le verità tua natiku Izay Nanjaja ni fuku Mananay Famana nana, you
ny mpanompo mahatoky. mpiara-milalao tamin'ny vazazany body sy lila satria dia samy zaza niaraka teo an-tanàna kanefa dia tafasaraka rehefa lehibe noho ny body lasa nianatra tany an-drenivohitra ary dia lasa tany ampitan-dranomasina mihitsy aza moa ny efarany. Rehefa vita ny fianaran'ny body dia niverina tany-drazana izy ary dia nanapa-kevitra fa hanamboatra ny tranony toeran'ny fahiny mba ahafahany miverina indray mipetraka eny an-tanàna. Raha vao tonga teo an-tanàna body dia ilila no olona novanginy voalohany. Odio iza koa ary zany olona tonga amin'ny antenatenanandro zany. Ho avy eo, manahoana tompoko? Manahoana tompoko ahoana kory lila? Oadray, ay ve body ty saika tsy fantatro marina. Raha tsy izany ve anao hoe manahoana tompoko? Fa de tena niova be mihitsy anga kiry zao lila no saika tsy fantatry indri. Niova kely ihany kosa aloha e. Fa tsy tena hoe niova be, fa ny marina koa angamba de ny hoe tena tsy nanam-pony ahitandry mihitsy a. Efa ho folo taona ny zany sika roa mitsiny e. Tena marina k'izany fa inona aloha fa vao teto tanàna hatramin'izay tsy nateo azay e. Zao mantsy a mikasa namboatra ny tranonay taloha ipetrahako indray. Hay, fa alikosaka raha miverina tindry a. Fa ny mamperitreritra kely fotsiny de toa hoe tsy de milamina loatra kiny ety tanàna amin'izao fotoana izao a. Ndry kokia, aza koritanin'ny olona amin'izany. Tsy ety ihany anefa naiza mihitsy ny alehandry de tahaka izany daholo e. Fa aza tao mahakivy andry izany fa isika ane ka misy piaro e. Piaro izaky? Niverina indray nga ny fanaovana vatan-dehilahy fiambenana amin'ny alina. Toa efa nisy an'izany mantsy taloha raha tsy diso a. Ndry kokiroboto. Tsy izany mihitsy ny lazaiko fa hoe isika kristianina manana ny Jesosy piaro atsika. Ay ve zany ny tendry lazainy e? Fa indry miteny zany fa tadidindry ve moa kiry fara lay manana trano ery ivelambelan'ny tanàna ery? Ie, tadidiko faraka. Anisan'ny olona manan-karena eto tanàna ry zareo a. Ary tadidindry ve le olona mpiandry ny tanàna andry zareo? Ie, tadidiko koa e. Fa tsy nay ve ny zanany? Nay vao ne ka niara-laloha tamintsika e. Fa tena hafa mihitsy eky ny fitondran'ny zareo ny olona miasa ho aminy a. Fa inona no mahatonga hatreteny izany? Fa inay vao ne ka nataony ohatran'ny zanany mihitsy, ohatran'ny tsy zanaka gardien mihitsy nay vao. Indry miteny io vao miverina ato an-tsaiko tokoa fa zany tokoa zany no nahatonga anay vao hanao fitafiana tsara tarehy ohatran'ny reny foana rehefa mandeha mianatra. Gaga mihitsy aho indraindray. Tena mifankatia be mihitsy ry zareo. Fa inona aloha ke no mahatonga andry resaka andry zareo a? Tsy izany fa indry ny resaka teo hoe ohatran'ny tsy milaminy de tadidiko tapoka ny zava-niseho tao amin'ny tanànandry zareo. Naharahary mafy ho any zandry ny patro de tsy maintsy nandena kany an-drenivohitra patro mivady hono de ny zanany rery sisa ny tao an-trano niaraka tamin'ny rinaivo menakavy. De naninona ki? De inona fa tsy ren'ny mpangalatra hoe tsy ao ry zareo de noheveriny fa tsy nisy olona tao an-trano e. De avy tany arinan'ny trano izy niditra ka tsy nisy nahita mihitsy. Tsy fantany koa hoe ny zanaky ny patro ane ka nijanona tao fa tsy nandeha. De nanao ahoana ki? De ny fanehitra tamin'ilay zaza tao izy e. Tsy nanam-pona inona na inona reto mpangalatra ka taitra tapoka nahita olona tao an-trano. Ary desaka eo vonono mihitsy ane ilay zaza ki e. So ihany fa nikikiky ilay zaza de reniny dadanay vo. De nanao ahoana ilay zaza? Tsy naninona ve sa naratra? Ny kiropaka namotrano ny dadanay vo e. Ary de niezaka nanala ilay zaza efa nitazonindreo mpangalatra tsy nahavela nihetsika. Atony zany ki a. De afaka ihany ve ary le zaza? Afaka soma tsara kosa aloha fa tsy naninona hony e. Ary ny dadanay vo nanao ahoana? Ko izy no niady tamin'ilay mpangalatra taoko. Tena naratra mafy mihitsy eky izy a. 3 andro izy teny amin'ny hopitaly ihany. Tsy maintsy nasiana platra ny tanany fa tapaka. Nasindry zareo tontondro izy de naronjony mafy ary de nenjera. Nahazo ny riratoratra ny tanany ka de tapaka. Fa misaotra an'Andriamanitra aloha ke fa tsy naninona izy a. Tafavoaka ny hopitaly soma tsara. Zany kiry lila ka olona tena manao tsara ny asany a. Fa indry ve kiry body de mieritreritra fa ny asany fotsiny no nibaiko azy tamin'izany zavatra nataony izany.
zay aloha nieritreritra fa diso angah zany zaha kosa aloha ke tsy mihevitra an'izany a raha tsy olona manam-pitiavana anie tsy mahavita ny nataony e afaka nataony fotsiny hoe raha maty eo ah de maty tsy miverona ntsony fa raha ny asa ny very de mbola azo soloana mino mihitsy ah fa ny fifandraisany sy ny fitiavany an'le patron na tonga azy anao viveriny eny amonjy ilay zaza tena olona mahatoky izy misy marina mihitsy aloha zany lazaindry zany fa loza koa aneky de maty n'le zandrin'le patrona rary ka noho ny tonga ao tany tao an-trano izy a nandreny vaovao de taitra mafy ary ny giogoko ny tomano sady ny teny hoe saika maty keo reny zanako randriamanitra de tafateny koa izy hoe fa tena tsy hitanao mihitsy ve zany nidiran'le mpangalatra fa rehefa avy eo no ny afaka ny fahatairany de zay hono izy vao nanontany ary nanao hoe tsy naninona koa renao to misy pilatra ny tananao efa tsy naninona ve ianao azoko tsaina mihitsy aky a ko taitra tapoka koa ne izy mivady no sady mbola ao anatin'ny fahoriana tanteraka ka tsy ometsiny fa ny tena mampalahelo akiretsy de mbola nenjehen'ny olona indray ny dadanay fa ahoana kosa aky lazainy hoe olona tsisy saina hony sady mbola nampiny hoe raha maty teo zao de ahoana ny fianakaviana ny patrony anga hijery ireo vady amanjana andreo akory etsetry zany ve ky tena mampalahelo indray zany ka mampalahelo ka atao ahoana moa ny vavan'ny olona konga moa azo ferana ny mafinaritra aloha de ny alatsiny hono ny patron sady nitsotsotra mafy any dadanay de tolorany fakasitrahana be hony eny izy menakavy ake fa tsy fantatro le izy satria tsy mety miteny mihitsy izy fa zao fotsiny lazainy hoe tena tsy nampoizina ary tena tsy takatry ny saina fa tena tsara kosa aloha ky zany nataon'ilay patron zany a ka ny patrony aneky tena tia azy fa ny tena navesatra tamisy menakavy kely de ny faninjehan'ny olona fa mafy tokoa aloha ny hoe ianao manao soa olona indray no vao hentsika fa indriny teny zany fa ny azy anie mbola olona ny tompony fa mbola mafy noho izany mahazo ny olona manompo an'Andriamanitra fa ahoana koa fa tsy hitandringany nahazo an' Jesosy tamin'ny andro faraparany ny ainany teto tany fantatro ihany tokoa hoe malahelo sy nijaly izy zany mihitsy na alahelo mafy izy satria no heverino tsy naomby ny asa nataony tetỳ tany na de nanao arak'izay faraky ny ainy azy izy mba hanatonany olona an'Andriamanitra de araky ny lazaindry teo koa hoe tsy vitany nalahelo izy fa nijaly koa nijaly izy satria de nanakaiky ireo sarangan'olona rehetra azy izy toy ny mpanora-dalàna sy ny fariseo zay nihevitra ny tena no isan'ireo olona farany ambony indrindreo amin'ny fiarahamonina ary mbola nakaiky ihany koa ireo olona izay atakatahan'ny fiarahamonina indrindra toy ny boka sy ny demoniaka ary ny mpitaketra ho an'ny fanjakana romanina de tsy nihaino azy ny akamaroan'ny olona fa vao maika nanenjika azy azany nataony fa indrika iry lila miteny zany fa tena ny asa andramanalina mihitsy anie ny tompo hoe araka ny voasoratra ao amin'ny marika toko voalohany andininy 7:30 manao hoe ary ny fo maraina alina koa izy de nivoaka nakany tany foana ka nivavaka tany ka tena izany mihitsy miasa mafy izy ary eo amin'ny baiboly de tsy misy ahitana azy mihitsy hoe niala sasatra fa tsy tao amin'ilay izy niondrana tsambokely ka nisy tafio-drivotra mafy tonga tany amin'ny ranomasina kanefa izy de natory tao amin'ny Matteo 7:17 de izany indrindra no nitarainany tamin'Andriamanitra ary natonga azy hiteny hoe zava-pona sy tsinitsinina nandaniko ny heriko kanefa ao amin'ny Jehova ny rary ny tokony ho ary ny valinasako teo amin'Andriamanitra Isaia 7:20 fa Andriamanitra kosa de niaino ny fitarainany aloha ka nanome toky azy hoe fa omeko fanazavana ny jentilisa koa ianao mba ho famonjeko hatrany amin'ny farany tany ary noho ny fisasarany fanahinao dia hita izany ianao ka ho afa-po ry mpiano ajaina amin'izao fotoana izao izay iainantsika dia betsaka tokoa ny olona enjehana tsy aradrariny santsonana amin'izany ny tantarany dadanayfo izay vao nohainontsika teo isika kristianina dia anisan'ireny olona ireny satria dia tsy maintsy mitondra ny azo fijalian'i Kristy isika ny olona mino an'Andriamanitra dia samy manana ny fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra azy avy ary dia nantsony mba hanompo azy
matetika dia izany famomezam-pahasoavana nomen'ny tompo izany ihany no anatanterahany anjara fanompony. Eo amin'ny fanomponan'ny tompo dia samy manao arak'izay azony atao ny tsirairay. Ny zava-mitranga nefa dia misy foana ny fahadisom-panantenana sy ny fanenjehana, ary indraindray aza dia tena mahatonga ny mpanompon'Andriamanitra hitaraina aminy. Efa samy nitaraina tamin'ny tompo daholo isika rehetra miaino izao, fandaharan'izao. Fa io kosa izy mamaly antsika ao amin'ny Jaona 4:9-7 manao hoe aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, nefa matoki izao efa naresy izao tontolo izao. Fantatrao ve fa tamin'ny Jesosy niaina tetỳ tany ihany no nijaly, fa rehefa vita ny asany teo amin'ny hazo fijaliana dia niakatra an-danitra izy ka nipetraka eo ankavanana ny ray. Mipetraka eo izy satria dia efa vita ny asany rehetra tetỳ ambonin'ny tany. Mipetraka eo izy satria navaly an'Andriamanitra ray ny asa vitany teo amin'ny hazo fijaliana, fa izany asan'izany dia sady tanteraka no ampy na ahafahan'Andriamanitra namela ny heloky ny olona rehetra izay mino an Jesosy Kristy zanany, ary dia nahafahan'ireo mino ireo mandray ny famonjena ka tonga azy anana fiadanana. Ry mpianao an-tsaina, ho anao izao miaino amin'izao fotoana izao, na dibe aza ny zava-mitranga manahirana eo amin'ny fiainanao, tsy mitovy ny fanatrehan'ny mino sy ny tsy mino an Jesosy Kristy izany olam-piainana izany. Tadidio fa raha mino an Jesosy Kristy ianao dia lasa mpandresy tahaka azy, ary dia ho lasa mpanompo mahatoky tahaka azy ihany koa. Izy koa anefa no efa niteny hoe fiadanana no avelako anareo, ny fiadanako no nomeko anareo. Tsy tahaka ny fanomezan'izao tontolo izao ny no fanomeko anareo, aza mahalahelo na matahotra ny fonareo. Jaona 4:7-7. Koa dia ho anao dia anao tokoa no nitenenan'izany, ary dia ho tanteraka aminao any ry mpiano an-tsaina izany teniny izany. Misaotranao famba no fidinao piasanao, kana de tsy mendrika zao, nomenao anjaranao ny asanao, sinonao andriamanitro, sinonao batinedrina panutao tsy mendrika tokoa, nefa indro fatoloranao niso kambarapety zao ny fafozantenako anompanao aiko tsy andrana fatenanao ny asanao toko, ganisatonany aiko nyandroko nyareko nefa nahiko Jeso foko ary hoentiko manao, sy manefizao fanopoko izao. Taovaneo ampelatanana iturina ny famonjenao, anitarana ny amainaina, ufadiko izany oeranao, zava
mifanohitra mimbaiona na hitondra ny fiangonana hanao ny fanaon'izao tontolo izao gambarakoetizao ny fafoizan-tenako anompana maito ziadrarakilombiandoa fa tena hanao ny asanao toko kanisaitonaniado nyandrokonyareko nefanahiko jeso forkoary wetiko manao sy manefizao fanopokizao iriko dia ny fanahinao ambombay ka nasa taona fivorina tiaroaroko faratiana zesomba toviamiko ianao tafoina sarakay raha ianao no miaraka mikotoko tsy misy asa tsara izay tsy efako gambarakoetizao ny fafoizan-tenako anompana maito ziadrarakilombiandoa fa tena hanao ny asanao toko kanisaitonaniado nyandrokonyareko nefanahiko jeso forkoary wetiko manao sy manefizao fanopokizao kanisaitonaniado nyandrokonyareko nefanahiko jeso forkoary wetiko manao sy manefizao fanopokizao radio antso ny filazantsara izao ny lazain'i jehovah tompo indro izaho eny izao no iahy ny ondriko sy andinidinika azy fa toy ny fandinidiniky ny mpiandry ny ondriny amin'izay andro ahatratrarany ny ondriny izay efa ny ely dia toy izany no andinidinihiko ny ondriko sy amonjeko azy avy amin'izay rehetra efa ny alezany tamin'ny andro mandrahona sy maisopito ary hoentiko mivoaka avy any amin'ny firenena izy ka angoniko ny atendrombohitry ny Israely sy eny andohasahandrika izy ary eny amin'izay tsara honenana rehetra erantany eny any amin'ny tany tsara ho fiandrasana no iandrasako azy ary eny atendrombohitra avon'ny Israely no tany iandrasana azy ao no andriny amin'ny tany tsara ary eny amin'ny fiandrasana tsara ahitra no hinanany dia any atendrombohitra Israely izao no iandry ny ondriko ary izao no ampandry azy ho Jehovah tompo ny very ho tadiaviko ny voaroka ampodiako ny folaka ahamarako ny malemy ho atanjahako fa ny matavy sy ny matanjaka kosa dia ary ringako ka andrasako ny amin'ny fitsarana Hallelujah.
ny afatra ho anao mitodi ka mibeba amin'ny fahadisoanareo rehetra dia tsy ho tonga fanafitoanana mahameloka anareo intsony ireny. Esory ho afaka aminareo ny fahadisoanareo rehetra izay nataonareo ka manaova fo vaovao sy fanahy vaovao anareo, fa tsy sitrako ny fahafatesan'ny maty ho Jehova ka mibebay anareo mba ho velona. Hoy ny tompo, fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, koa izany no napaharetako famindrampo anao. Antsoy aho dia hovaliko ianao ka ampisehoako zavatra lehibe sy sarim-patarina izay tsy fantatrao. Amen. Rijeso maso andronayo ni aizini fu lasatuku fatunga ti anatina izao mazava lehibe enijeso zukibe fiti suleibe unetinao tati tukachanu kamenajeri kaudisilo ni fumba haitandanganu zaitsi masichaka
saotrana zahaiza vahenikany asoavana izao tontolo iza eny Jesu zoky benfity solei belo netinao taty aveza mae saotrana nony fitiavana mifarany eto ndray ty fandaharany ty ry mpianoavana ka dia mametraka ny mandram-piona aminao izahay misaotra sy mankasitraka tamin'ny fiarahanao taminay teto ary dia manomany fotoana aminareo ho amin'ny manaraka indray nanatotosa Jacqueline Drakoto niaraka nanolotra taminy Maolo Ravelomanana sy Paulette Ravelomanana veloma tompoko